Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa dia niditra tamin'ny andro faharoa amin'ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika. Sokajy latsaky ny 19 taona eo amin'ny taranja basketball na ny Afro Basketmen U16 isika androany. Lavon'ny Tunisie izay tompon-daka lefitra farany tamin'ny isa 4-70 no 7-70 ny ekipa-pirenena malagasy. Tsy kivy araka izany ny ekipa-pirenena malagasy fa mbola vonona hiatrika hatrany ireo lalao izay miandry azy ireo. Izay ny amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena indro fa ny akon'ny fankalazana ny fetim-pirenena kosa indray dia tsy diso anjara tamin'izay fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena izay tao amin'ny fokontany Faraza Talatamaty tsy nahasakana azy ireo tsy lanonana ny faratsy ny andro tamin'ny 4-20 ny volana Jona. Nankalaza ny fetim-pirenena tahaka ny fanao isa-taona ny fokontany Faraza Talatamaty ny 4 Jona lasa teo. Maro ireo sehatra nentina nankalaizana izany toy ny fanaovana hazakazaka manodidina ny tanàna, teo ihany koa ny fandraisan'ireo ankizy ny soradisy sy ny fampisehona vakotrazana. Nandeha teo aza ny faratsy ny andro moa dia tsy nahasakana ny efa narahana rehetra ny lanonana izany, ezaky ny teo amin'ny fokontany mahadidio sy ny fanampiany malalatana ny hetsika izay natao hifaliany daholobe araka ny voalaza. Raha ny fanazavana nomeny tompona raikitra ihany dia mbola obetsaka ny sehatra sy ny vina izay ho tanterahan'izy ireo na amin'ny lafiny ara-tsosialy izany na amin'ny lafiny ara-piarahamonina ihany koa.